Ny ariva teo tokony tamin'ny 10 vao totosa teto amin'ny birao ny Ovek Thomasin ny fanaterana ny antota-taratasy filatsaham-kofidiana ho solombavam-bahoaka ny Madagasikara an'Andriamatoa Roland Ratsiraka sy ny fampahafantarana ny maha-kandida azy ato anatin'ny distrika ny Tomasina voalohany ho amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ny alarobia fa 7 ny volana May ho avy izao. Nisy ny sakatsakana tamin'ny fahazahoana ny antota-taratasy 120 bis ka nahatonga ny fitarazoana ho amin'ny ora farany. Tonga eto zany zay araky ny fangatany olona maro dia mametraka ny filatsaham-kofidiana solombavam-bahoaka tena Roland Ratsiraka de Madame Michel Randrensalama ny candidat faharoa, Madame Saoly ato miaraka aminay koa suppléante de Madame Bienvenue ihany koa suppléante. Tonga zay nametraka an'izany candidature zany. Efa tokony napetranay tamin'ny sabotsy izy io fa tsara ho marihana fa napetraka ny fangatana 200 bis nanomboka tamin'ny talata angambany iny de tsy azo mihitsy ny 200 bis raha tsy androany maraina. Efa nilatsaka za tamin'ny mois de novembre tsisy olana azo ny 200 bis. Amin'ny fomba ahoana teneniko amin'izareo eto hoe tsy azo ndray le 200 bis tamin'iny sabotsy mbola niady an'izany, lahady mbola niady an'izany, feno sakatsakany fa tsy natao makivy fa natao vao maika mavelombolo te hijoro ho an'ny Tamatavy ka feno fitapitaka le izy kanefa ny tafapetraka tsara, vita tsara le 200 bis mankasitraka ny olo jiaby ny karakara fa dia miambigny zany tsika ny décision finale. Tsy manana toetsaina hiatrika fifaninanana masina sy madio ny mpitantana ny firenena ankehitriny hoy ny candidat Roland Ratsiraka manoloana ny sakatsakana natao taminy sy tamin'ireo izay manam-paniriana ny ilatsaka hofidiana solombavam-bahoaka ka nahatonga ireo olana nitranga toy ny tany Nosy Elville sy ny tany Vangaindrano. Le toetsain'le mpitondra le ekipa ampitantanana ankehitriny tsy olona zatra magnano sport, tsy zatra magnano compétition, fifaninanana masina resagna nefa sakatsakana no ataony olo jiaby. Efa 20 taona mahery zany latsakofidiana mbola tsy nahita fasarotana ohatrany androany amin'ny fagnamboarana dossier. Donc zay ny toetsaina lomorina zany tsy mampandroso firenena fa tokony magneky anao hoe olona jiaby afaka milatsaka fifaninanana io de zay tiany vahoaka ny lany fa tsy hoe sakana ny sasany tsy afaka ilatsaka na eno ateo hoe misy solombavam-bahoaka ilatsaka Vangaindrano de natao arrestation ny solombavam-bahoaka ny Nosy Be taloha zay ilatsaka ihany koa natao arrestation koa efa 3 andro ngamban'izay de zay zavatra zay zany mifono ratsy manjary mialatsiny zany miteny an'izany tsika tia raha mahitsy tia raha mety ary zay mihitsy ny tokony ampahafantarintsika vahoaka malagasy sy ny tanora malagasy magnano raha madio kanefa le fanjakagna mihitsy zany magnano raha tsy mety. Donc zany ohatrany anay ohatrany tadiavagna le directeur ny impôt teto nanomboka tamin'ny Zoma tsy mipetraka an-tragno intsony izy fa milefa an-tany hafa antsonga amin'ny telefona tsy mety azo tegna tsy rariny fa rabasoa rabatsara tsy ary natatro mihitsy n'izay filatsaham-kofidiana aketo vahoaka ny Tamatavy mitsara anazy. Tsy ananan'ny mpitondra ankehitriny ihany koa ny toetsaina tia fanatanjahantena ka ny fanaovana antsojay sisa no farahery entina minganana ireo candidat izay everina ho mafy sy manana ny tanjany amin'izao fifidianana solombavam-bahoaka ho avy izao.